Tsy nisy ny maty noho ny Covid-19 teto Madagasikara omaly fa 2020 ny volana Aogositra 2024. Nijanona ho 2027 araka izany isan'ireo efa lavony ity valanaretina ity hatramin'ny natongavany teto Madagasikara. Efatra tamin'ireo olona 60 natao fitiliana kosa ny voamarina fa mitondra nisy mikaretina ka 3 avy eto Analamanga ary tany Antsinanana ny iray. 30 amin'ireo marary mbola manaraka fitsaboana no mbola anaty fahasarotana ary efatra ny sitrana ny datiny fa 2020 ny volana Aogositra 2024. Nisitraka ny fatratokana amin'ny vakisiny Johnson teny amin'ny hôpital Joseph Raseta be filatanana ny Praiminisitra lehibe ny gouvernemanta Ntsay androany Alakamisy araka ny fampitam-baovao avy amin'ny birao ny Praiminisitra tao amin'ny pejy Facebookiny. Araka ny fanamboarana navoaka ny fiadinan'ny gouvernemanta dia nilaza ny Praiminisitra fa mijoro ohatra ho an'ny vahoaka malagasy. Nanamarika izy hoy ny fanamboarana fa tsy antery ny fanaovam-bakisiny saingy kosa hanentana ny fitondram-panjakana ny malagasy mba iarovana azy ireo. Mbola tsy nanomboka hatreto ny fanaovana vakisiny Vaovao amin'ny vakisiny Johnson fa ireo olona marefo sy ireo manana antondiany ivelany ihany no mbola raisina eny be filatanana. Fianakaviana miisa 420 voakasiky ny tetikasa fanamboarana ny canal C3 no afindreny amin'ny tanàna Vaovao voamarina ny Andavamamba. Tanàna iray izay ahitana trano miisa 720, misy toeram-ponenana 720. FOTODRAFITRASA manara-penitra toy ny tsena, ny fanasan-damba ary ny fisitrahana rano fisotro madio. Sy ireo fianakaviana rehetra voakasiky ity tetikasa ity anefa no afindra amin'ny tanàna Vaovao io fa nisy ireo nisafidy ny anonerana izany fotsiny ihany amin'ny alalan'ny trano. Misy ireo mponina misafidy ny onerana amin'ny vola. Fantatra ihany koa fa ireo rehetra izay manana trano manamorona ny lakan-drano C3 ka voakasiky ny asa fanamboarana no misitraka ny fanonerana na manara-dalàna na tsy ny fonenany ny antoerana. Ny tetikasa fanamboarana ny lakan-drano C3 dia tafiditra ao anatin'ny tetikasa fanatsarana ny tanan-dehibe izay vatsian'ny banky iraisam-pirenena vola ary ao anatin'ny drafitra fiarovana n'Antananarivo amin'ny tondra-drano.